Ady farany amin'ity volana janoary ity, ny anio 7 janoary taona 2020. Zay hitondrana ambavaka ny marary hoditra manerana ny sahany FJKM. Mpahary izao rehetra zao ny Tompo. Ry avako malala, ry mpiray fanantenana rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fanavaozana ny fanahy masina. Hideran'Andriamanitra isika ry havana, ndeha hiara hitsangana isika anome voninahitra ilaina ary antsika. Ny salamo 7:30 andininy 4 hatramin'ny 5 no ndeha hiderantsika ny Tompo ry havana. Aoka izay rehetra no arian'Andriamanitra samy hidera azy amin'ny alalan'ny salamo 7:30 andininy 4 hatramin'ny 5 manao hoe: ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofona ny vava no nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina toy ny antondan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao amin'ny ranomasina fitahirizana izy. Aoka tahotra ny Jehovah ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy ny teny dia ary zany, izy no nandidy dia mitoetra mafy izany. Amen. Misaoran'Andriamanitra izay nanao ny lanitra, namorona ny tany koa sy zay rehetra mahasoa. Vavaka isika ry havako, ry Andriamanitra renay izay eny an-danitra ao, raha mbola miaina eto amin'ity tany ity izahay, dia tsaronay fa ianao Andriamanitra irery no niavin'ny lanitra sy ny tany, ary ny voahary rehetra indrindra izay olombelona. Tompo eo ambany fahefanao izao rehetra izao. Rehefa niseho ilay baiko mpamoronana hoe Misia, dia tonga nisy izany. Ary zay nodidinao hitambatra, dia nitambatra. Fa izay nodidinao hisaraka tahaka ny aizina sy ny mazava, dia nisaraka. Izany no manambara Tompo fa eo ambany fahefanao ny voarina rehetra. Tompo, ataovy manaiky anao izay rehetra noharianao ary hanaiky hidiranao. Jesosy, ianao no nanavitra anay, ary tsy nisy nahariana izao rehetra izao raha tsy avy avy taminao na dia iray aza, koa dia irainay ianao. Havaozy ny voary rehetra ny fanahy masino, ay anome voninahitra ilainary azy, koa amin'ny anaranao ray sy zanaka ary fanahy masina no hivavahana toy izany. Amen. Petraka isika ry havana. Ny Andriamanitra hivavahantsika ry havana dia Andriamanitra manana ny sirapony, tiany hiainantsika izay nohariny. Koa ino amin'ny fanajana ary eritreretiny lalina ry havako, izao sitrapon'Andriamanitra ambara amintsika izao. Sitrano ny marary
diovy ny boka efa nahazo maimaim-pona ianareo koa manomeza maimaim-pona. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Indreto izay Jesosy tario hahalala hanaraka ny sitrakao. Riavako malala ao amin'ny Tompo, tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zay nohenoantsika teo isika. Raha nibaiko ny Tompo hoe sitranony marary, tsy vitantsika ny manasitrana ny marary indraindray riavana. Indraindray aza noho ny hakamontsika, indraindray noho ny isika kahitra ka avelantsika miadirery ny marary, dia isika ifona noho ny fahotantsika riavako. Tompoandriamanitra reny tsara indrindro mahatsiaro menatra izay, raha vo avy nandreny sitraponao masina teo hoe sitrano ny marary. Andriamanitra misedra ny mafy ny marary eto aminay. Misy aza tsy lasa mankany amin'ny toeram-pitsaboana intsony noho ny halafony izany, ary tsy misy manampy. Marary ny firenenay, tsy hainay ny manasitrana ny aretina zay manjo ny firenenay, fa samby dobo ao anatin'ny aretina tsy mampandamaka ampandriny izahay. Fijaliana isan'andro. Ary raha ny boka manokana Tompo ailikilikay, tsy tiana ionana akory indraindray. Tompo mamindrafo aminay, mamela ny elikay, he manolo tena ho anao, izato tenako izay mbany. He manolo tena ho anao, fa mandre ize sinya tsunau satute nabu kisah pani karai sutu kurai suri sesoti anu isi jaga hanau setiana kau manu uhuru sisa itu duriacani dan fitya padamu hamba rabiala puna kuteso. Amen. Riavako malala, wanao zay vonina tanteraka ny tsy amela irery zay marary, ary tsy anilikilika azy reny, ary ny bebaka amin'ny fahotanao rehetra ianao. Mamela anilika ao ny Tompo. Itsangana riavako malala, andray ny famelan-keloka tolotr'Andriamanitra ho antsika. Miara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo mamela anelontsika, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izao efa ny haino, hoy Jehova. Izao de izao no mamono ny fahadisonao, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Mety aho, madiova hianao. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy ary avako malala. Fa voavela ny elokareo, noho ny anaran'ny Tompo, midera azy, sambatra ny olona,
zay voavelany elo sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fanahy karakaina misy rano velona fa Jesosy andonaina manome fiainana. Vela elo kari avaka malala dia afaka mijoro vavolombelon'ny Tompo ary afaka manambara ny finoany ho reny zao tontolo zao. Dia anambara ny finoantsika amin'ny alana ny fanekempinoana laharana fahatelo na ny fanekempinoana araka ny soratra masina. Mino an'Andriamanitra tsy to aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanana tokana tompontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray ny fandresena zay enti mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Pitsaka ny fiangonana. Alohan'ny itsanganan'ny tompon'anjara ny sekoly Alahady zay manokatra indrindra ny andrenesantsika ny soratra masina riavana dia ny hira faha 7:7 andininy voalohany no iraintsika dia itsangana ny tompon'anjara ho an'ny tanora sy ny ankizy. Efa tonga ty izao teny fiainana.
zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana ny tanora sy ny ankizy dia mialohan'izany dia mbola iombona mivavaka tsika. Andriamanitra mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zahay satria dia mianao anay indray zao fotoana zao. Misaotra fa tena tia anay tokoa ianao. Ka raha hanomana izao 10 minitra ny sekoly alahady zao izahay dia ny fanahinao masina no angatahanay hirotsaka aminay tsirairay avy ka zay rehetra voalaza ny teninao dia hitoetra ao anatinay dia misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra akatsika ny fampianarana androany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny ohabolana 15 dia ny andininy 17. Ohabolana 15 dia ny andininy 17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miariary avokoa izy raha amin'ny mazava saina ary mahitsy raha amin'ny efa nahazo fahalalana. Averina indray mandeha miariary avokoa izy raha amin'ny mazava saina ary mahitsy raha amin'ny efa nahazo fahalalana. Ny akatsika afatra amin'izany dia misy tantara kely fohy ho tantaraina amintsika. Nisy fiangonana anankiray dia nisy pastera vaovao vao nalefa tao amin'ny fiangonana. Dia nisy diakona anankiray izay tia mideradera, tia mandaingalainga. Dia rehefa tonga tao pastera le mamanga zany pastera dia rehefa tonga tao pastera dia ozy le diakona, za pastera ozy izy tena tsy tapaka mihitsy mamaky baiboly isan'andro. Io ny ana ny tena mbo vetin-dresako mihitsy ny ana io hoe mahafinaritra mamaky baiboly isan'andro. Dia eny raha ozy pastera fa mahafinaritra zany. Dia rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana dia ny sakafo ry zareo. Dia manana sotro volamena ry zareo. Dia rehefa ny sakafo teo dia nihinana sakafo. Dia avy nihinana dia napetraky pastera tao anaty baiboly le sotro volamena. Dia vita ny sakafo zany dia nirava tao atokantrano dia samy nandeha. Dia teny ela kely n'iny dia efa nakaiza le sotro volamena. Dia sao dia lasa ny pastera satria efa nikarohana tao an-trano. Sao dia lasa ny pastera dia niantso amin'ny pastera. Dia teo hita amin'ny pastera teo fa tsy namaky an'le baiboly akory le ramatoa fa nandainga tamin'ny pastera. Miariary avokoa izy ny soratra masina raha mazava saina ary mahitsy raha amin'ny efa nahazo fahalalana. Pastera olona nianatra ve dia laingana, tsy mety mandainga amin'ny pastera dia aokantsika tsy handainga fa ilaza amin'ny marina fa hita amin'ny pastera ary ny zavatra ataontsika koa dia hita n'Andriamanitra avokoa. Tsy azo andafena n'Andriamanitra dia aokantsika tsy hanafinafin-javatra fa atao miariary zay atao rehetra ary tsy handainga koa fa hita n'Andriamanitra ny lainga ataontsika. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny teny izay voalaza. Amen. Ny hira ataontsika dia ny firana 320 dia ny andininy 1. Mialohan'ny tsanganan'ny taribavaka sy ny amaky ny tenin'Andriamanitra dia ahiraintsika ny hira 720 ny andinin'ny 4. Fifalianay hoditra ny baiboly taminao. Aorin'izany dia hitsangana ny taribavaka sy ny amaky ny tenin'Andriamanitra.
Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia mbola hiaraka iombona mivavaka isika. Andriamanitra mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zahay, satria dia mianao anay indray ny tombonandro, mianao anay koa izao fotoana izao, ahafahanay midera sy manome voninahitra ny anaranao. Dia raha maki ny teny izahay, dia le fanainao masina tsara indrindra anao ka hitoetra ty anatinay tsirairay avy, ka ahafahanay mamaky tsara ny teninao, ary ahafahanay ihany koa miaina sy misitraka izay tianao ambara aminay. Dia mitenena Jehova fa vonin-kainanao ny mpanomponao. Amen. Mbola hiaino sy hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika. Isaia 5:20 dia ny 7:10 ka hatramin'ny 2:20. Isaia 5:20 ny 7:10 ka hatramin'ny 2:20 dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indro zao mahary ny lanitra sy ny tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taolana na omby ao an-tsaina akory azy. Fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay, satria mahary zany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana, ary ny olony ho firavoravona. Dia ho faly amin'i Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho re intsony, na ny feo mitaraina, ary na dia ny zaza minono any aza tsy ho fohy andro, ary tsy hisy atom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny, fa mbola zatovo ihany izay maty na dia 100 taona aza, ary ny mpanonta aza dia hatratra 100 taona vao ho zoniny. Hanao trano ny olona ka hitoetra, ary hanao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Amen. Mbola hitohy ny vaky teny. Hotohizantsika mivaky teny, izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka. Lioka 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folo mifanena taminy, izay nijanona teny lavitseny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitan'ireo, dia hoy izy taminy, mandehana, misy ehoa ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio tena mpandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo, raha nahita fa sitrany izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niakohaka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritany iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadoha avokoa va izy 10 fa aiza ny 7? Moa tsy nisy hita miverina nome voninahitra andray an'Andriamanitra, afa-tsy ity olona hafa fireneny ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa navonjy anao. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 2:20 ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Apokalipsy 2:20 1:1 ka hatramin'ny 5, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy naneo ahon'ny ranonaina manganohano tahaka ny vato kristaly, mivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, teo avoan'ny lalambeny. Ary teny andaniny 2 amin'ny oniny sy hazonaina mamovo 12 samy hafa sady mamoy isam-bolana. Ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy misy ozina intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy.
ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hitany tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny ary tsy hisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no ahazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Amen. Ray masino manamasina ilay amin'ny fahamarinana teny fahamarina. Amen. Ny andininy fahadimy amin'ny hira fa 100 no ndeha iraintsika mpisanganana riavana dia hiaraka andray ny tenin'Andriamanitra isika fa aina ho antsika izany sady fahasalamana ho antsika. Ry Jesosy io mpampianatray tao mizahay mba hahaizanay hankatoa ny didinao. Miara-mitsangana isika riavako. Bambia la trai mamina nitelina taumisa ahaizana angatu didina sua 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 sarubi tiafuzani didina pamunzena walizai mane suwe suwa suwe suwa sarubi titiafuzani didina pamunzena walizai mane. Petsaka ianareo riavako. Ny tenin'Andriamanitra ndraisantsika faharina vaovao ho antsika anio riavako dia ny filazantsara araka ny Lioka 17 ka ny andininy 1:20 hatramin'ny 7:20 izay efa novakiny mpanompony teo riavako. Dia tsika iara ivavaka riavako mialohan'ny iarantsika mandray izany teny izany. Tompon'Andriamanitra reny tsara indrindro ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tompo ianao no hiteny ankehitriny fanahy masinao mialoava ao am-poniny tsirairay haniriany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy le teny tonga nofo. Amen. Alahady hitondrana ambavaka ny marary hoditra manerana ny sany FJKM mariavana ity alahady anio ity. Ary ity perikopa Lioka 17 andininy 1:20 hatramin'ny 7:20 ity dia ahitantsika ireo boka folahy izay nositran'ny Jesosy Kristy riavana. Ny hahasitrana ny marary. Rehefa marary tokoa riavana dia totototo ary masahy mandany ny eo an-tanana rehetra mba ahitana fahasitranana. Hojerentsika ireto boka folahy ireto efa nariny havany mitokamonina tany amin'ny désert inona mono nataon'izy ireto riavako nahatonga azy sitrana tamin'izany aretina izany. Ny asitrana ny marary riavana dia izao fiantsona ny anaran'i Jesosy, fiantsona ny anaran'i Jesosy. Ndeha hovakintsika riavana ny andininy 7:20 hoy ny andininy 7:20 amin'ity Lioka 17:20 ty riavana. Ary izy ireo ny boka folahy zany, ary izy ireo
ny antso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo ô mamindrafo aminay. Ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo ô mamindrafo aminay. Izany hoe ny lalana voalohany handraisan'ny fahasitrana ry havana dia ny fiantsona ny anaran'i Jesosy. Ny fiantsona ny anaran'ny Tompo. Izany antso mafy tamin'ny fo izany. Izany antso mafy tamin'ny fanantenana fahasitranana izany. Dia tsy very teny andalana ry havana, fa tena ny antefa tany amin'i Jesosy. Ny antsoantsony reto boka folahy reto. Ary tena ny hainy antsony ry havana i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha mijery sika ry havana any amin'ny Romanina 10 andininy 17. Romanina 10 andininy 17 dia zao no voasoratra ao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Fa izay rehetra maninona ry havana? Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Asa efa nanambarany izany tenin'Andriamanitra izany reto boka folahy reto. Ka nahatonga azy ny antso, izy ireo ny antso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo ô mamindrafo aminay. Ny famindram-pony Jehova ry havana no tsy mahalany ritratsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Iza no antsoinao rehefa marary ianao ry havana? Iza no antsointsika rehefa marary sika? Misy miantso kalanoro, misy miantso tromba, misy miantso amboroa, misy miantso dadarabe, miantso skidy. Hitantsika amin'ny fiarahamonina eny zay antsointsika rehefa marary sika. Fa ireto boka folahy ireto kosa ry havana fianarana ho antsika. Ary izy ireo ny antso mafy ny anaran'i Jesosy. Ry havako malala, mialoha no any amin'ny hôpitaly antsoi Jesosy. Antsoi Jesosy zay vao miainga makany amin'ny hôpitaly. Aoriana ny avy mandohalika mivavaka ho an'izay hitondrany amin'ny hôpitaly, ary raha mbola afaka mivavaka koa le marary, mivavaha miantso an'i Jesosy aloha ry havana. Fa na ny any amin'ny hôpitaly raha sahy miteny hoe hiezaka tsika, hialanenina isika. Dia inona ny ataony rehefa nialanenina izy ka maty le olona, dia ozy izy hoe efa niezaka araka izay tratritsika fa Andriamanitra ny Tompo ny aina. Iza ny Tompo ny aina ry havana? Izany no manambara ry havana fa tokony niantso an'Andriamanitra isika rehefa marary, fa tsy antso piskidina ny devoly. Ary asa miandro marary fotsiny niantso Jesosy ry havana. Aza miandro rehefa marary ihany vao iantso an'i Jesosy ry havana, fa deny mbola tsy marary miantso azy. Ry havako, marary ny firenentsika, bokan'ny trosa ny firenentsika, bokan'ny fifamonona ny firenentsika, bokan'ny fahantrana ny firenentsika. Mba haintsika ve niantso ny anaran'i Jesosy? Sa ny anaran'iza no eritreretintsika havonjy ity firenena ity? Tsy maninona, antsoi daholo zay eritreretintsika hanampy, fa mialoha ny antsona azy reny, antsoi aloha Andriamanitra nahary ity firenena ity. Antsoi Jesosy ry havana. Zay vao mandehana mamonjy zay heverintsika fa hahasitrana ny habokan-trosantsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo, Romanina 10 teo, dia ho vonjena.
tsy afa-miala amin'ny fiantsona ny anaran'Andriamanitra isika ry havana, na hankaiza na hankaiza. Ary ny olona rehefa mahita andre mandeha tojo accident anankiray dia taolany tongotra io efa ohatrany mangahazo ny tapahana ka fotsy teo, ny rehetrarehetra samy nana hoe Andriamanitro, tsy afa-miala amin'izany isika, na iodikavy na iodikavanana, efa nohariana hiantso ny anaran'ny Tompo ny vavantsika, fa isika no mini tsy te hiantso azy. Ny lalana faharoa na sitrana ireto boka ireto ry havako dia ny finoany ny tenin'i Jesoa. Inona ry havana? Tena ninony tenin'i Jesoa izy reto raha mijery ny 440 sika ry havana. Dia ovakintsika ny 440 ry havako malala. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy mandehana miseho amin'ny mpisorona, ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Amen. Tena mbola tsy sitrana ireto boka folo-lahy ireto ry havana, kanefa ny fomban'olona efa sitrana no teny sy baiko nomeny Kristy azy reto. Tamin'izany mantsy ny olona efa sitrana no irahina mankany amin'ny mpisorona mba ho jereny hoe tena sitrana marina tokoa ve. Fa ireto boka folo-lahy ireto, rehefa niantso an' Jesoa izy, tsy mbola sitrana, tsy mbola naninona, dia baiko avy amin'ny tenin'i Jesoa dia hoe mandehana zao dia zao, miseho amin'ny mpisorona. Nafinaritra ry havana dia zao, tsy nametra-panontaniana ireto boka folo-lahy ireto, tsy niady hevitra, ary indrindrindrindra na dia zavatra raran'ny lalàna aza tamin'izany fotoana izany, ny olona tsy sitrana no indro fa mitanjozotra ho any amin'ny mpisorona. Tena naika izy folo-lahy, finoana no nandehanany, ary fankatoavana tanteraka ny tenin'ny Tompo. Na dia mbola tsy sitrana azy izy, ny todi-doha, ny zotra nankany amin'ny mpisorona izy ireo, ary no ny teny an-dalana ry havana, jereny fa sitrana. Ry havako, rahalahiko sy rabaviko amin'ny Tompo, aza be fanontaniana amin'izay anirahan'i Jesosy Kristy antsika, aza be ady hevitra amin'izay anirahan'ny Tompo antsika, fa ekeo ampanantenana ry havana. Na dia mifanohitra amin'izay lojika antsainanao aza, na dia mifanohitra amin'izay eritreretinao aza, zay baiko omeny Kristy anao, tanterao ry havako malala, fa hita soa amin'izany ianao, ary ho an'ny marary dia hita fahasitranana amin'izany. Fa ny finoana ny tenin'i Jesosy, ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy, tsy nisy ady hevitra ry havana, no nitarika fahasitranana ho an'ireto boka folo-lahy ireto. Raha mankatoy ny tenin'ny Tompo sika ry havana, ho hitantsika ny ampandehanana iny, fa mihatsara ny fiainantsika. Eny, ho sitrana ny aretintsika. Na inona karazana aretina ry havana, fa nefa tsy fahatahorana, tsy fandraisana ny tenin'i Jesosy, tsy fandraisana ny tenin'Andriamanitra, no fototry zao, loza rehetra tazan'ny masotsika zao, mifamono, mifampitifitra antoandro. Mampalahelo ry havako, mila miverina amin'Andriamanitra isika, lay nanao hoe aza mamono olona, fa raha tsy zany, asa ny iafarantsika ry havana. Ary ny tena fahasitranana ry havako malala, ny tena fahasitranana dia ny fankanesana hiderany Jesosy, mitodi-doha miverina amin'ny Jesosy ka midera azy. Izany ny tena fahasitranana. Jerenge ny 550 ry havana, amin'ity Luka 7:70 ity, jerentsika ny 550,
ahoana ny voasoratra ao ry havana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Amen. Izany ny olona tena sitrana ry havana. Rehefa sitrana ity boky anankiray ity dia tsy nihiverina any an-tokantrano na maiky azy, na ny andeha hamonjy ny asa aman-draharaha na maiky azy, na nihiverina amin'ny fiarahamonina tsy izany na maiky azy, fa lasa izy niverina tany amin'ny Jesosy, nidera azy tamin'ny feo mahery ry havana. Ary zany ny tena sitrana ry havako. Raha mahatsiaro salama ianao ankehitriny ry havana, atao voalohany raharahanao ny hisaotra an'Andriamanitra. Zany no atao voalohany raharahanao ry havana. Fa ny sivy anefa nanahoana ry havako? Ny sivy lasa izy fa velomanao Jesosy fafahazonay zay nitadiavinay. Lasa zay hamonjy ny asa aman-draharanay fa any ianao sy ny alehanao. Fa ilay anankiray ty ihany ry havana na tsy ary tena. Ary maro ndovaka iketo amintsika boka eto Manankavaly no manao tahaka ny sivy reo. Rehefa misy lantsika ny Kristy dia iny sika. Fa rehefa tsisy lantsika ny Kristy dia avela ho any izy. Azy atao tahaka ny labozy Jesosy ry havana. Ka rehefa maizina ihany no hitadiavana azy. Ary tsy ny marary eto Manankavaly ihany, fa isika rehetra mandray izao tenin'Andriamanitra zao. Atao voalohany raharahantsika ny fideranan'Andriamanitra raha mbola salama koa isika, fa avy aminy no mahasalama atsika ry havako. Farany ry havako malala, ny ahasitrana ny marary mahaiza miantso ny anaran'i Jesosy ry havako. Fa marary ny firenentsika. Ary katoavy ny tenin'i Jesosy. Mino azy ry havana, dia ho sitrana ny aretitsika. Ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Iara ivavaka isika ry havana. Tomb'Andriamanitra renay tsara indrindro, marary zao tontolo zao, marary Madagasikara, marary Malagasy. Na dia tsy aretina mampandamaka ampandriana aza, fa aretina mandreraka ny saina. Ary indrindrindrindra Tompo mahatsiaro re marary hoditra rehetra izay. Andriamanitra, jereo izy ireny. Ataovy mahay miantso ny anaranao. Fa izay miantso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Fa indraindray izay dia miantso Satana aza. Miantso tromba, kalanoro, betsika ny zavatra antsony olona rehefa marary izy. Fataovy tahaka reto boka folahy reto izay Tompo. Na inona marary anay, hay iantso ny anaranao. Ary rehefa miantso ny anaranao Tompo, ataovy matoky, mino, mankatoy zay teneninao. Tsy be ady hevitra tahaka reto boka folahy reto. Fa raha ny ranao izy hoe mandehana miseho amin'ny mpisorona, na dia mbola tsy sitrana aza, dia niaingy izy nankatony teninao, ary sitrana teny an-dalana. Na iza mankatony teninao Tompo, ho sitrana izy. Ary ny fahasitranana, na sitrana hody any an-trano, na sitrana hody any aminao any an-danitra. Any tsy misy fanaintainana intsony. Tompo, sitrano ny firenenay, sitrano ny marary rehetra.
mivavaka ho an'ireto marary hoditra reto Tompo. Ataovy manana finoana matanjaka izy reto. Ka na inona sarotra eo amin'ny fiainany, na inona mafy eo amin'ny fiainany, ataony voalohany raharaha ny fanatonana anao. Izany no atonga azy na dia maty aza dia ho velona indray. Tompo, sitrano ny marary hoditra rehetra, sitrano ny malagasy rehetra, na inona karazana retina, na inona karazana retina, ka ny finoany sy ny fiantson'ny anaranao no lalana tokana hasitrana azy. Rainay eo izay ny an-danitra. Ho masina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aniny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra, miany minanana sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana sahady ity fotoana ity isika riavana. Ny hira farany eo amin'ny tabilao no ndeha ho iraintsika. Ianao ianjady mpahary marobe, tsy misy hazavana fa toezimbe no mandrakotra ny fiainanao, ka mila ho kivy sy amoy fo. Ity misy fiainana tolotra anao, andramo dia ho hitanao. Miara-mitsangana antsika riavako. Mpahary marobe amin'izao fiaina izao, tsy misy hazavana fa toa izy no mandrakotra ny fiainana, ka mila ho kivy sy amoy fo no reo aty fiainana maro. Ity misy fiainana tolotroana, andramo dia ho hitana. Jesosy Tompo sy mpamonjy no fiainana tolotroana. Jesosy Tompo sy mpamonjy no hany amin'ny hadanana. Ho raiso Jesosy ho Tompo mpamonjy hanapaka ny fiainana. Eo hitanao lay fiadanana, ahary no manahira. Raiso amin'ny finoana riavako malala. Izao tsodrano tononona sy homena amin'ny anaran'ny Tompo izao, dia ho tanteraka amintsika rehetra izany. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mahamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay, koa mahereza sy matanja, aza matahotra namana. Fa Jehova Andriamanitrao no miara mandeha aminao, tsy handao anao na afoy anao izy. Amen. Petrika inareo riavako, mivavaka mangina. Dia ho an'Andriamanitra tsy manantaloha, tsy mety maty, tsy hita, ho an'Andriamanitra irery eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.